ONN zany dia Office National de Nutrition, zany hoe izy io office anankiray miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fitiliana ny mpisehatra amin'izany ny bénéficiaire-nay zany dia ny zaza vao teraka hatramin'ny 5 taona, ny reny bevoka, ny reny mampinono. Izany hoe misy tombonay eny fokontany eny dia manao an'io asa io manao an'izay fitiliana izay. Dia izay no andraisanay an-tanana ilay raha ohatra ka misy zaza tsy fanjarian-tsakafo na tsy tratrany tsy fanjarian-tsakafo ary ny zaza anankiray dia tohina hevitra foana ara-tsakafo, ara-pahasalamana, ara-pahadiovana mba atombana tsara ny fitombony izany mandra-pahatonany hatramin'ny faritra. Mbola mamerina ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny efa fandaharana ity. Izay ato amin'ny Office National de Nutrition dia anisany mikarakara sakafon'ny zaza ahem-bolana ka hatramin'ny 5 taona, ary ihany koa mikarakara ny sakafon'ny vehivavy bevoka. Izany hoe mampianatra izahay any amin'ny site communautaire ahafahan'izy ireny misitraka amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Satria isika malagasy matetika rehefa manao sakafo dia dia vary, dia tia laoka, dia rehefa foto-tsakafo izany amintsika gasy dia lasa ohatran'ny hoe vary fotsiny. Fa izahay dia mampianatra izany hoe ny vary afaka ovaovaina ny fomba fahandro anazy, ny foto-tsakafontsika afaka ataontsika miova ny fomba fahandro anazy. Ato izao dia nanao izahay nataonay sakafon'ny zaza em-bolana ka hatramin'ny 8 volana, izay ilay hoe miendrika koba, satria vao manomboka amin'ny sakafo izy dia sakafo malemy sy marihatra aloha ny sakafo omenana azy. Manarak'izay nanao ihany koa izay sakafo mety ho an'ny zaza 12 volana, tsy hoe zaza 12 volana ihany ny afaka mihinana anazy akory, fa dia mbola tsy tena mafy be na hoe tsy tena malemy be fa efa manomboka azo raisina tanana. Dia nanao izahay ny gâteau vomanga. Io vomanga io afaka amboarintsika ho gâteau io, fa tsy hoe andrahoina fotsiny amin'ny rano fotsiny amin'izao dia hoe izay fotsiny, fa ho ampitsika fangaro maromaro izy mba hahatonga an'ilay hoe sakafo miovaova sy maro loko. Dia misy fangarony ato anatin'ity gâteau vomanga ity, somary maromaro kely ny fangarony. Misy yaourt ao, misy beurre, misy ronono dia nampiana sésame. Ankoatran'izay ho an'ity lasopy mangahazo, isika matetika rehefa mahandro mangahazo dia andrahointsika na izy ataontsika hoe tetika dia asiantsika ronono fotsiny dia asiantsika siramamy, fa ato izy nasaraina kely ny fomba fahandro anazy, asiantsika legioma, nampiana ihany koa nofona trondro, dia misy karaoty ao anatiny. Dia alohan'ny fatrany misy ato ny lety sonjo. Ny sonjo afaka ataontsika bolety tsara mihitsy, dia nampiarahana atao ohatran'ilay hoe ohatran'ny fanaovana bolety ihany. Dia be dia be tsika renim-pianakaviana rehefa manao bolety any an-trano dia ahosina ireo hoe ilainy miparitaka be, fa ampianarinay ihany koa hoe misy teknika kely mba tsy hampiparitaka an'io. Nampiasa izahay atody, nampandalovinay atody ilay izy rehefa ilay voabolabola iny dia avy eo nataonay tao anaty chapelure, dia izay nahatonga an'ilay izy mitana tsara. Dia chapelure izany mampatonga anazy doré tsara ohatran'izao. Farany sakafo ho an'ny vehivavy bevoka. Matetika ny vehivavy rehefa bevoka dia mitady zavatra marimarikivy. Izahay nefany miezaka hoe mampiasa akora natoraly, tsy mampiasa produit ohatrany hoe chimique na ohatr'izany, tena bio tanteraka mihitsy. Misy ovy ao anatiny dia nampiasa amin'ny mahasalady anazy, dia nampiasa citron izay. Ilay vinaigre mahazatra antsika iny izany ampianarinay hoe avadio citron fa iny tena tsara. Dia misy fromage ao anatin'io, misy karaoty, misy haricot vert, dia ohatr'izay sy izay. Fa any amin'ny toby izahay mampianatra amin'ireny mba hoe ny sakafo ara-pahasalamana tsara mihitsy.